Tombona ho amintsika rehetra riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Homantsika eny am-pelatanana ny salamo faharoa ambin'ny folo amby zato. Salamo faharoa ambin'ny folo amby zato. Ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Salamo faharoa ambin'ny folo amby zato, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Orin'izay ny hira fahaefatra ambin'ny folo, ny andininy rehetra. Hira fahaefatra ambin'ny folo, ny andininy rehetra. Ary-mitsangana isika riavana. Rahantsika mamaky ny salamo faharoa ambin'ny folo amby zato, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'ny Tompo. Halleluia! Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova, sady makasitraka ny didiny indrindra. Hahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy arenana ao an-tranony, ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina ny mpisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Amen. Soanitra kasitrany eo anatrehanao Andriamanitra izany hira sandratra izany. Mendrika anao isanandro sanandro, dia raina sy ankalazainao mena voninahitra, fa ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, manaiky hiaraka aminay izay miovaova omaly, anio, indraindray, ary fantatrao ny fahalemena sy ny fahotanay. Kanefa ianao ilay miantso anay mba hanatona anao, ary manavao anay indray amin'ny herin'ny fanahy masina, manadio anay amin'ny rano i Kristy zanakao, mba nananay fihavanana aminao. Hamaky ny teninao ary handinika izany indray izahay kehitriny. Fanahy masinao mitary anay amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen.
Petera faharoa toko voalohany. Andininy voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Petera faharoa toko voalohany. Andininy voalohany hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Toizana amin'ny Jona toko faefatra ambin'ny folo. Andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Jona toko faefatra ambin'ny folo. Andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Mivaky ito izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Matombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra, mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa fanandositra ny fahalotona azy eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Ka noho izany dia manaova an'izao topo rehetra kosa ianareo, ka amin'ny finoanareo maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalànareo dia fanonam-po, ary amin'ny fanonam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra, sady nanadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo tokoa koa rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidiananareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitoy akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, izay an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Jona toko faefatra ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny faraika amby telopolo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola teo aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny Fanahy Masina izay hirahiny iray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no navelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, za malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao no laza taminareo hoe handeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy laza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrina an'izao tontolo izao nefa tsy manana na inona ninona ato amiko izy. Fa mba ho fantatr' izao tontolo izao fa tiako ny ray, ary arak'izay nandidiny ray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika ialeto. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao, fahamarinana. Amen. Eo mpitsangana nanaovantsika ny hira fahenina amin'ny fitopolo amby zato, ny andininy fahadimy.
ny loha hevitrisika an'io a dia ny hoe ny fanahy masina fitadidiana mahomby sy mampahomby. Ny fanahy masina fitadidiana mahomby sy mampahomby. Rehefa mangalalo amin'ny tompo raha misy ny hevitra momba an'Andriamanitra ka tena manavy ny ankamaroany ny kristianina, manavy ny fiangonana kristianina dia momba ny fanahy masina. Rehefa manao ny fanekemponontsika dia misy fanazavana misimisy kokoa momba an'Andriamanitra ray, mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, mino an Jesosy Kristy izany lala tokona tompontsika izany totorona tamin'ny fanahy masina teraky Marie Virgine tonga amin'izay mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Avy eo ny fanahy masina tonga dia miresaka fiangonana. Fa inona ny momba ny fanahy masina? Rehefa tsy fantatrao ny momba ny zavatra anankiray dia latsa-danja izay eo anatrehanao. Rehefa tsy fantatrao ny momba ny zavatra anankiray dia latsa-danja izy eo anatrehanao. Aka ohatra anankitelo aho. Rehefa tsy fantatry ny tompon'andraikitra eo amin'ny tanàna commune anankiray ny asarobidiny atao hoe fako dia tsisy dikany aminy io, dia miparitaka eny io. Takizay koa nefa zasy ianao rehefa tsy fantatro, rehefa tsy fantatrao ny asarobidiny atao hoe fako dia mameno ny tanàna ny fako. Nefa raha hay ny manome lanja, valoriser ny fako dia tena mampidibola be ny fako. Misy firenena any ivelany amin'ilay antsoina hoe pays nordique, ny avaratra Eropa, tena voatantana tsara ny fako. Ny ponina isa tokantrano mihitsy no efa mizara tsara ny fako. Ty ato any dia ty ato any dia ty ato any. Dia ny fako izay azo avadika zezika dia atobony zareo dia mitambatra eo iny dia lasa zezika tsara be. Ny fako izay tsy azo atao zezika dia ahodiny zareo mba ho lasa loharanona angovo, dia mandray vola avy amin'ny ilay angovo indray ilay ao an-tanàna. Tsika zany mandovolana ny jirama, fa raha tena hay zany ny mifehy ny fako dia ny jirama indray mandovola ty amintsika. Fa satria tsy hay ny mifehy ny fako dia izay ny zavatra iainantsika. Ohatra anankiray izay. Ohatra anankiray faharoa, ny zokiko lahaivo dia manampahaizana manokana momba ny ranomasina. Dia indray andro izy fa fotoana maromaro lasa zaho resahako zao. Dia niaraka tamin'ilay professeur mpitarika azy amin'ny recherche, avy nanao plongeon tany anatin'ny ranomasina dia nitondra akorandrika coquillage anankiroa kely. Dia io ilay professeur hoe ndaotsika mangy ny lehibe ny faritany dia ho ataontsika cadeau aminy ireto akorandrika anankiroa reto. Dia nandeha nakany amin'ny chef de province dia vazaha moveko tonga dia nahazo rendez-vous. Dia mba omena ianao ty atao cadeau chef de province.
nyraisin'ilay izy dia natsipiny iny ny lakonio izy zavatra be dia be eo aty aminay mba iveriko hoe mba zavatra mba million maromaro menareo a dia nivoaka ilay professeur sy ilay zokiko a dia ilay professeur eo izany ny fahantrano ny firenenareo io akorandrika anankiroa io dia mahavidy Range Rover anankiray amin'izao fotoan'izao zany Range Rover zany any amin'ny 700 millions de francs akorandrika anankiroa mitentina 700 millions fa tsy fantatry ny chef de province ny valeur natsipiny io ilay vazaha zany ny fahantrano ny firenenareo ny akamaroan'ny mpitondra anareo tsy mahalala ny arena eto amin'ny firenenareo rehefa tsy fantatsika ny Fanahy Masina zay ny ohatra fahatelo dia tsisy dikany amintsika loatra izy nefa tena zavatra goavana no ambara ny fahalalana ny Fanahy Masina amin'ny teny hebreo any hoe Fanahy Fanahy Masina zany eo amin'izany dia hoe roah R-O-U-A-H dia asiana point kely eo amban'ilay hash roah zay ny famaky azy amin'ireo hoe roah ny R ny dikany dia hoe loha zany ny Fanahy Masina dia tena miasa mahery mihitsy ao amin'ny lohatsika dikany hoe R resh moa izy amin'ny teny hebreo dia hevitra fibaikona fitadidiana fitehirizana zany no heviny loha hevitra fibaikona fitadidiana fitehirizana azadinona fa tamin'ny alatsinaintsika dia efa nirisaka an'izany ny Fanahy Masina no nanomana ny ahatomombana ny fahariana rehetra no maniny ny Fanahy Masina zany rehefa miteny amin'izay Andriamanitra misy mazava dia misy mazava misy tany dia misy tany dia misy zany rehetrarehetra zany ny Fanahy Masina daholo namoaka azy loharanony zavaboary rehetra loharanony lalàna amin'ny fehiny zavaboary rehetra loharanony lamina sy ny firindrana na izay hita maso na izay tsy hita maso loharanony fomba fampiasana resantsika omaly ny mode d'emploi ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao ny Fanahy Masina ny hoe roaha dia rivotra ihany koa ary ny Fanahy Masina rehefa lazainao amin'ny sotra masina dia midina tahaka ny rivotra zany hoe io ianao izao zay mifoka rivotra io zany a Fanahy Masina no mahatonga atsika ho afaka misitona rivotra amin'ny orona dia mamoaka rivotra amin'ny orona ka na matory azy zay zasy ianao ny orona tsy maintsy miasa any amin'ny Genesis toko faharoa dia zany no fofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy ny Fanahy Masina no nentin'Andriamanitra napiditra ao anatsika ny fisefoana za zany tsy manao hoe miasa ao anatsika ny Fanahy Masina indraindray fa miasa ao anatsika ny Fanahy Masina hatramin'izay farany madinika indrindra ao anatin'ny fiainantsika olombelona ao rehefa tafiditra amin'ny fahotana very tanteraka
fifehezan'ny olombelona ny zavaboary rehetra eny fanade ny fifehezany ny tenany aza very. Dia tena miditra any amin'ny fahazazana ara-panahy tanteraka indray. Ary be dia be no mijanona ao amin'ny fahazazana ara-panahy io rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra ilay olona tsy maintsy zaza izy. Zany ny problemany zao tontolo izao. Be dia be ny zaza manam-paiza, be dia be ny zaza mitondra fanjakana, be dia be ny zaza mitondra fiangona, tsy miaraka amin'Andriamanitra ray anefa. Raha mba zaza miaraka amin'ny ray aman-dreniny mantsy izy mba tsy maninona, fa zaza mandendeha eny manjenjeny tsy manan-dray aman-dreny. Nataon'Andriamanitra dia ny manabe atsika olombelona. Lazain'ny apôstôly Paoly hoe mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe isika, mahatratra ny ohatra ny alehibe ny finoana. Zany ny tian'Andriamanitra atao, mba tsy ho zaza amin'ny adalana fa tena olon-dehibe kosa. Zany ny tian'Andriamanitra atao. Anisan'ny mahafinaritra ny mandinika hatrany ny Genesis 2:2-7. Ahitanao an'Andriamanitra izay manabe antsika mba olon-dehibe ao amin'Andriamanitra. Efa nilaza Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva hoe tandremo aza hinanana ny voankazo nandrarana. Zany Adama, oui, oui, mon Dieu. Mena n'ilay vady saza azy izy ampitao amin'ny vadinao le resaka, oui, oui, mon Dieu. Ok. Tonga avy any le madama, nahita n'ilay paoma, tsy paoma an'nosy be io, fa paoma tao amin'ny Saedena. Nalainy. Misy moa manao hoe Adama tsy nina tsy teo, fa raha teo i Adama dia hoe fa i Adama natory. Zany nilaza ny sasany. Fa misy ndray mimpandinika manao hoe teo ihany Adama, izy koa efa mba te hihinana. Fa tadidiny le izy dia tsy nikitika, fa navelany aloha le madama nihinana. Azon'Andriamanitra natao tsara. Dia i Eva andeha haka n'ilay voankazo avy hatramy dia niseho Andriamanitra dia nikapohany tanany, inona ty zaza taly ty, aza ketika ity ianao vitany zany sa tsy vitany? Vitany zany raha nataony, fa tsy nataony. Navelany ianao. Dia lazaiko teo hoe azon'ny Adama natao koa tonga dia nisitona ny vadiny mela teo ty, fa kinga maninona, efa tenenina hoe aza hoanina mbola hoanina. Fa tsy nisy taonina nomeny le voankazo otry indria zanina nanko tsy aloko koa mamina. Zay. Fa inona ny vokany? Vokany tonga dia dehors miala amin'ny Saedena. Ary nasian'Andriamanitra anjely mitana sabatra misy afo. Tsy mahazo miverina ao amin'ny Saedena satria ny atao hoe Saedena, c'est la place de la sainteté absolue. Toeran'ny fahamasinana tsy misy fangarona. Aza mba mieritreritra an'izany hoe andeha hiverina any amin'ny Saedena zany, tsy possible. Andriamantsika miresaka an'izany hoe dia mila masintsika tsy aza mirediredy nama. Ilay fahamasinana izay takian'Andriamanitra amintsika hafa mihitsy fa tsy ilay fahamasinana tany amin'ny Saedena. Ny Saedena tsisy resaka. Ota, dehors. Io Andriamanitra izay nandroka
any Adama sy Eva. Ary sika koa voaroka niaraka taminy satria tsika nge tao amin'ny Adama sy Eva. Io Andriamanitra io, ary zay mizavatra ngeza be eto amin'ilay hoe ny fanahy masina fitadidiana mahomby sy mampahompy. Io Andriamanitra zay nampiseho ny herin'ny fahamasinana nandroka ny olombelona niala tao amin'ny saedeny io. Io Andriamanitra io dia nanaiky ho raitsika. Tsy nipetraka intsony izy tamin'ilay toerana maha-Andriamanitra masina azy. Fa ozy hoe raisiko zanako ianareo. Rehefa nampianatra hivavaka Jesosy dia hoana ho izy? Ataovy hoe rainay. Jesosy mihitsy nazo io Andriamanitra io ange tsy nijanona tamin'ilay Andriamanitra masiaka masina ka avy hatrany dia sio. Fa nanaiky izy ho ray. Ary ny fanahy masina mampahatsaro antsika an'izany. Ray izy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia mbola lazainy lazainy. Any amin'ny Jona 2:7. Jona 2:7. Jona 2:7. Trano lazainy ten'Andriamanitra ao, ho Jesosy taminy aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahy ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Ho any amin'Andriamanitra sy Andriamanitra reo. Fitsangana tamin'ny maty izy, avy hatrany dia ny maharaitsika an'Andriamanitra nampahatsiarovo. Inona moa ny dikan'izany hoe nampahatsiarovon'ny Jesosy, nampahatsiarovon'ny Jesosy fa raitsika Andriamanitra, nampahatsiarovon'ny fanahy masina fa raitsika Andriamanitra. Raha misy zanakao ao an-trano ao mianatra ny ampianarana dia lany ny kahieany. Lany ny kahieany rehefa miresaka hoe fianarana dia misy ny ministera ny fampianarana, zay. Rehefa misy ny ministera ny fampianarana dia misy ny ministry ny fampianarana. Rehefa lany ny kahie ny zanakao tsy afaka handeha makany amin'ny ministra ny zanakao. Hoe ministra, lany ny kahieako mba meu kahie azafady. Fa rehefa lany ny kahie ny zanakao dia fantatry ny zanakao fa raha izy samirery tsy manana kahie izy, fa inona no ananany? Ray, ianao ray mpianakaviana no ananany. Dia resy lahatra izy fa tsy maintsy azo kahie satria maninona? Satria manana ray. Azonao moa zany? Nony izy fa tsy manana argent de poche dia fantany fa tsy ho maty nony izy satria nahoana? Satria fantany fa izy tsy manam-bola fa izy manana ray. Ary satria izy manana ray dia azo ny antoka fa hinan-kanina izy. Inona ny dikan'izany? Ny ray, raha ohatra ka tsy eo ny ray dia ny renim-pianakaviana misolo azy, ny ray aman-dreny dia mpamatsy. Mpamatsy. Ny zanaka zany dia mahazo antoka. Fa satria izy manana ray dia azo famatsiana izy. Satria izy manana ray dia azo famatsiana izy. Rainay eo zay ny an-danitra. Inona ny dikan'eo? Ry mpamatsy anay eo. Ary ilay ray zay mpamatsy anao anie nahary ny lanitra sy ny tany. Tahaka izany ve mifahaizantsika mifandray amin'Andriamanitra ray? Asa. Ndraindray koa aza ilay Andriamanitra ray mpamatsy sy raha ray iny olona. Za zao mba nangataka tamin'Andriamanitra ozy ny sasany efa impiry efa ray volana telo volana efa volana herintaona telo taona nangataka mbola tsy nahazo ihany. Tsy fantatro.
na mihainao Andriamanitra na tsy mihaino aho. Fanontaniana dia ty tena zana ny vahinao ary tena rainao va izy? Zany ny tena fanontaniana. Rehefa tsy mahalala marina n'Andriamanitra ray ny olona dia tsy fantany fa mahazo famatsiana izy, dia lasa mitady any amin'ny toerana samihafa. Zay zava-dehibe anankiray izay ampahafantarany fanahy masina. Ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary ny fanahy no mahatonga antsika afaka mivavaka hoe abaray eo. Misy moa mampianatra tena manao mihitsy, aza atao hoe ray zany fa atao hoe dada ao. Izay iatsonao azy na ray na dada na papa, lay fiandraisanao akaiky zava-dehibe. Misy olona mivavaka tena zany fa mivavaka izy dado, dia tonga dia miratra ny olona, efa nanino ny olo io ny antsony dadany. Zay somary manahirana rehefa ampiasainao le zafady lay faresendahatra ao eo anatreha amin'ny olona rehetra. Tsy misy diso akory zany fa eo amin'ny fanabeazana vahoaka dia mety manahirana ny olona mahazatra dia hoe ray eo. Fa tsy nijanona teo fotsiny Andriamanitra. Averiko tsara, Andriamanitra tao amin'ny sahy edena dia amin'ilay fahamasinany voaka. Fa izy Andriamanitra koa nivoaka niaraka tamintsika. Ary tsy nijanona hoe nivoaka niaraka tamintsika fa izao ny rany ny zanan'ilay tokana Jesu Kristy naka ny endrika olombelona. Indraindray tsy tena azo, indraindray koa zahay tsy mahay mampianatra. Azon'Andriamanitra natao tsara. Jesu Kristy nidina avy any an-danitra teraka somatsara fa rajako. Azo natao zany. Dia nareo olombelona efa mandreraka mihitsy, alao rajako no mampianatra reo manomboka izao. Dia lasa rehefa rajako mantsy no mampianatra antsika, tsy mba zaza isika. Zany ke mahatsara mba mamangy eo tsy mba zaza eo. Rehefa mahita tsy mba zaza. Fa nataon'Andriamanitra olombelona ny zanany. Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Filipianina toko faharoa ny andininy fahafito. Makiko amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ho ao aminareo zao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy natongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Nofoanany ny tenany. Amin'ny teny frantsay dia il a dépouillé. Zany hoe tena lay mahandriamanitra azy nesorony mihitsy, dia naka endrik'olombelona, naka toetra n'olombelona izy. Zany hoe lasa olombelona zato isan-jato koa ilay Andriamanitra. Inona no antony? Ny antony dia zao, te hampianatra atsika Jesoa izany atao hoe miantehitra zato isan-jato amin'Andriamanitra. Miantehitra zato isan-jato amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny devoly naka fanahy azy, teneno ireo vato ireo ho tonga mofo. Ny fanahy masina nitondra ny Jesoa tany anefitra. Ho jerenao hoe vonina iaina zato isan-jato, ny fianteherana feno amin'Andriamanitra ve izy. Vita amin'ny Jesoa nanao hoe io ary, ok, tonga fa mofo enao ry vato fa zany noana. Raha zay ny nataony dia ny ain'ny devoly tahaka ny
madamaseva izy fa ny navaliny dia tsotra tsy ny mofy any no veloman'ny olona fa nyteny rehetra aleoko ny vavan'Andriamanitra ny ana dia nona zaho andrasako Andriamanitra hamatsy aho rehefa tonga any an-trano ianao afaka mamaky ny fakapanahy ao Matia 4 ny fakapanahy ao amin'ny Luka 4 fa rehefa tapitra ny fakapanahy dia tonga ny anjely mitondra sakafo teo amin'ny Jesosy zany eo anatin'ny baiboly eo zany tonga ny anjely kady be raha ohatra mantsy ka ilay vato tery no navadika amin'ny mofo tsisy dite tsisy ronono tsisy kafe tsisy kakao hoanina maina be fotsiny zao non dia vola mampinakina-pona Jesosy ihany no mahay mampisakafo tsara tondrany ay tena kaly be ny azo tao amin'iny fotoana iny tena tonga olona ary olona Jesosy tonga olona mampianatra atsika ahoana zany atao hoe miantehitra feno amin'ny fanahy masina miantehitra feno amin'ny fanahy masina miantehitra feno amin'Andriamanitra ray satria Andriamanitra ray ny mpamatsy miantehitra feno amin'ny fanahy masina satria ny fanahy masina ilay manana ny famomezam-pahasoavana rehetra natokana ho antsika olombelona zay ny faharoa Andriamanitra ray mpamatsy Jesosy Kristy ilay mampianatra atsika iantehitra zato isan-jato amin'ny fanahy masina dia nomena atsika indray ny fanahy masina nomena atsika ny fanahy masina zay ilay vaky tenitsika tamin'ity androany ity nomena atsika ny fanahy masina any amin'ny Jona 4:10 ny andiny 5:10 Jona 4:10 andiny 5:10 sy ny 6:10 raha tia ahy ianareo hitandrina ny didiko raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko raha tia fa raha tsy tia ahy zany nareo tsy mitandrina ny didiko ary izaho angataka amiray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba hoeo aminareo mandrakizay tsy hoe so mandrakizay raha zay izy dia ery ananny ery fotsiny fa eto mandrakizay mihitsy zany hoe amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra miaraka aminareo ny fanahy masina eo amin'ny andiny 7:10 ny fanahy ny fahamarinana fandresantsika ny amin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo izy teny mpahefana ho antsika mpiandro io menan'ny olona eo aminareo amin'izao fotoana iresantsika eto zany eo ny fanahy masina ary tsy hoe eto anivontsika fotsiny izy fa ao anatintsika mihitsy izy ho ao anaty nareo ny fanahy masina apôstôly Paoly dia nilaza fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena rehefa ao anatitsika zany ny fanahy masina tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa isika ny hoe fanahy iosa dia fanahy ny tahotra ary be dia be ny kristianina miaina ao anatina tahotaho-pona io efa fahadisoany fanabiazana nanabiazana indrindrandrindra ho atsika kristianina ty amin'ny talendalam-pandrosoana ao anatin'izany ny malagasy za dia mampiasa an'ilay fomba fiteny hoe kristianina sokatra kristianina tortue mbola voakely le zaza manana kely petra tsara ty tonga dia miforotra tortue sitrika ny tanana sitrika ny tongotra misitrika ny loha dia eo aloha dia manomboka mba mivoaka kely
voaka kely dia teanao zavatra indray ao indray dia jereo tsara mandeha mianatra croiser les bras et les pieds tsy mikofoka mihitsy a voanana kely petrasa iza tapatapatrao varena dondro venininy zany dia naiza ale na ny kristianina azy ao am-piangonana rehefa mitapatapa zanakirao andany mivoaka petraka tsisy mady mihetsikatsika mihitsy dia kristianina tortue vao manao zavatra kely dia fa tanefa bidiny paster eo a paster amin'izany zany a biby fampitahorana za aloha dia mialatsy aminao fa tsy zay ah ary za tsy manabe kristianina tortue fa hatramin'ny kristianina avy tortue zo vokany raha mba te androso dia mahavita 5 centimetre isa-taona nefa nomena ny fanahy masina nomena ny fanahy masina ny fanahy masina ilay loharano tsy mety ritra amin'ny fahariana ilay loharano tsy mety ritra amin'ny famoronana ilay loharano tsy mety ritra amin'ny fahendrena ilay loharano tsy mety ritra amin'ny fanomezam-pahasoavana zany ilay fanahy masina loharano tsy mety ritra zany hoe tena natao hamokatra saona zany isika natao ahomby isika zany no izy rehefa tsarotsika zany hoe ilay Andriamanitra loharanony zao rehetra izao no atao anatintsika efa taona maromaro any nilaza tamindreo namana ary nisy docteur vétérinaire eto amintsika eto nolazako hoe tokony hanafatra sovaly be deaibe tsika ary mila miomby sovaly fa ho avy ny fotoana hoenjana be ity resaka pétrole sy gaz ity kanefa ny sovaly a drindradrindra le atao hoe poney express ny poney matanjaka be somary fofo izay izy fa tena ilaina amin'izao fotoana zao mihitsy mbola averiko zany tena manafara sovaly reto tsy haiko aloha hoe ahoana ny atongavany fa mba manafara fa tena ilaitsika ny fanahy masina mitarika amin'izany mampahafantatra tandremo mizavatra ohatr'izao a rehefa namaky an'ilay petera faharoa teo moantsika hoe rehefa tsy manana ny fanahy masina ny olona tsy mahajery lavitra za dia mampianatra anareo mandrakariva maiza mijery lavitra fa rehefa koa azadinoana any akaiky zany no amen'ny fanahy masina antsika rehefa poitra ny covid-19 sabaritaka zao tolo zao fa le gasy tonga dia mihevoka ravitsara reto a mihevoka ravitsara voaka doaly amin'izay zao fikaroana rehetra manao bombe fosa tena tonga dia hita le gasy mipoitra doaly any zao fahaizana mampahalalana rehetrarehetra zao asan'ny fanahy masina reny ary zany mila toizatsika zany dridradrindra ny kristianina mila toizatsika manao saplu sika manao lovatsara sika ampiasao mbola ho avo any adalan'ireo manompo amin'ny devoly ireo a variole de singe zay ndriamanitra zany zao le aritina tanao rajako so ihany jesosy fa tsy nataony rajako nidina tety fa zava-doza ny mandrafatsy taitra amin'izany midikan'izany hoe manaova evoka ravitsara manaova evoka tongolo mihinana tongolo lay inona moa midikan'izany dia zao mambole ary zany ny fitarian-dalany fanahy masina ho atsika zanak'Andriamanitra mambole dia ny zao ao anatin'ny zaridainanao ao mambole fa miditra ao anatin'ny vanim-potoanany fanahinina
ampidirina ao anatin'ny atao hoe food war, zany hoe ady amin'ny resaka sakafo izao tontolo zao. Miditra amintsika izao. Za zany efa milaza miloha mambolé, zay ambolenao ao no problème fa amboleo fotsiny any aloha. Mandehana amin'ny vitsika ilay malaina efa ndresako ilay vitsika. Mambolé. Mba farafahakeliny. Feno voatabia ny ao an-trano ka rehefa tsisy hohanina tsony tonga dia voatabia maraina voatabia atoandro voatabia zay. Zany ny fitarian-dala ny fanahy masina. Mila mahafantatra ny fanahy masina tsika. Ny fanahy masina io izay miara-mipetraka amintsika. Maraparana satria amin'ny aladin'ny Pentekosta no mamarana an'izao fampianaran'izao tsika. Mety anahirana anao ny zavatra lazaiko eto kanefa milaza aminao ny marina ny tenin'Andriamanitra. Aiza Andriamanitra ray? Aiza misy azy? Aiza no misy an'Andriamanitra ray? Rehefa manao vavaka isika vavaka nampianaran'ny Tompo. Ranay eo zay any an-danitra, aiza izy? Andriamanitra ray eny an-danitra. Jereo amin'ny Luka 4:20. Araiza Jesosy? Luka 4:20. Luka 4:20 ny andiny 7:90. Luka 4:20 ny andiny 7:90. Ndovaka itsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo sana. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanan'ny herin'Andriamanitra. Aiza zany izy mipetraka? Any an-danitra. Ny Andriamanitra ray any an-danitra, Jesosy Kristy any an-danitra. Fa iza no eto? Ny fanahy masina. Sady hoeo aminareo no ao anatinareo. Misy zavatra mahagaga amin'izany a. Zavatra mahagaga amin'izany. Dikan'izany dia zao. Tsy hoe alavitra be akory zany Andriamanitra, dia tsy ao zany Andriamanitra, dia tsy ao zany Jesosy. Tsy zay ny tiako lazaina. Tiako lazaina dia ity. Aoka ho tsaroako sy ho tsaronao, ho tsaroan'ny fiangonana. Fa ny fanahy masina dia ao anatintsika miaraka amintsika 24 heures sur 25. Zany hoe mihoatra lavitra noho izay takatry ny saitsika. Ny toerana sy asan'ny fanahy masina. Naiza le anao miresaha amin'ny fanahy masina. Ninona nataonao dia lazao ny fanahy masina. Dia anao antitsika. Fa zavatra tena tiany eo. Ary rehefa mifankazatra amin'ny fanahy masina tahaka izany ianao, anaovan'Andriamanitra zavatra tsy takatra ny sainao mihitsy. Mila mahafantatra ny fanahy masina tsika. Mba ahafahantsika mahomby ary mampahomby ao amin'ny fiainantsika ao. Tena hare-pahasoavana be dia be zany no sokafan'Andriamanitra ho antsika. Verenantsika eto am-pamaranana ny Petera 2:1. Petera 2:1. Mahazatra antsika mantsy dia hoe ety ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay, vitsy ny mahita azy. Zay ny i Petera, ao Petera 2:1. Ny andininy 10 sy ny faraky ambin'ny 10 dia zao no lazainy. Ary amin'izany dia mazoto kokoa raha hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao zany zavatra zany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Midira mivavahady ety, fa rehefa miditra amin'izay nareo dia hanomezana anareo ny malalaka. Hay malalaka. Ny fidirana esorony ka ao malalaka. Inona sisa? Malalaka.
satria mahalala eo masoko ianao hoe Andriamanitra be voninahitra ianao sady tiako dia ampidiriko anatin'izany sehatra zany ianao mahita zavatra tena goavana tsy takatry ny saina aza fehezina amin'ny saina kely ananantsika Andriamanitra fa velao izy amin'ny Andriamanitra azy aza dia mpahafantariny ianao zany traitray zara nga zanak'Andriamanitra zanaka dadanay Andriamanitra io dadanay io andramoka izao fa tsara Jehova amin'ny aladiny Pentekoste sika mamarina tanteraka izany fampianarana izany ivavaka sika halleluja na fantatray na tsy fantatray na azonay na tsy azonay Andriamanitra ny ambarany teninao tsy maneno fa satria zanaka izahay dia matoky ny fombanay ny fombanao anay amin'ny fiainanay rehetra amin'ny lalana rehetra lehanay izay noho ny fanabeazana noho ny fampianarana izay mahatonga anay sarotahotra dia mametraka fena eo ampelantananao zany fiainanay zany kolontsaina izay nanabotry anay zany ary mahatonga ny firenena ho tsy androso mihitsy aza apetraka eo ampelantananao satria ianao mahay manova ny tantaranay fa nay masinao tianao zahay ary mampianaranay hay mitia an'Andriamanitra ray hay mitia an' Jesosy Kristy ary hay maneho fitiavana anao isanandro ka mitandrina ny teninao Andriamanitra dia mbola anehoanao zava-mahagaga miaotra lavitra anao izay takatry ny sainay izay hamarino zany vavaka zany izay atambatra eo amin'ny vavaka nampianarinao Kristy manao hoe renay eo zay ny an-danitra ho Masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao hatao aneny sitraponao ny ety an-tany takina ny an-danitra no aneny ny anna saza ho anay ary mamelany helokay takina melana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakampanahy manafanay amin'ilay ratsy anao fanjakana sy ny hery anao voninahitra mandrakizay amen zadinoina ho atsika Betsileo sy ny Betsileo tapany rehetra ny fotoanantsika rovina raha mipitsa amin'ny firy amin'ny 4 ora sasany zany hoe vita ny fikarakarany dekona ny kapoka-pandraisana ny fandraisana fandraisan'ny tompo amin'ny 3 ny dekona manomboka mikarakara azy eto vita zay dia mivory sika no ny efa fantatsika ny antony ny hira faharoa amby 730 ny andiny fahadimy ataontsika orian'ny tsodrano atao mitovy feo amin'ny hira fahasivy amby 700 zany izy io 2 amby 30 amby 2 amby 20 amby 300 ny andiny fahadimy okany amitsangana ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ny taridalana antsika amin'ny fanahy masina hitompontsika amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ray fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy fahalalana tsara ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatsika ka miasa mahery hahatonga atsika mahery amin'ny fitiavana sy ny fahonona amin'ny tena ary ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny fahavokarana ho an'Andriamanitsika amen. Andriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.